ivavakantsika ary dia andray niafatra isika aorianany vavaka. Ny loha-hevitra dia ny hoe mamorona atmosfera ho an'ny fiainana mahafinaritra sy feno fandresena miaraka amin'Andriamanitra. Mamorona atmosfera ho an'ny fiainana mahafinaritra sy feno fandresena miaraka amin'Andriamanitra. Angataka ny pasteur Sandra Razafy mandato isika ivavaka anomboantsika ny fotoana anio, ary mialohan'izay dia manasanao zahay mba anasa ny manodidina anao rehetra, hitagy ny manodidina anao, hiresaka amin'ny manodidina anao mba hahafahan'izy ireo miaraka amintsika ihany koa amin'ity fotoana manokana ity. Pasteur Sandra Razafy mandato. Alléluia, iaraka ivavakasika. Jehovah Andriamanitra ray ny masina tsara indrindro, misaotra anao izay. Misaotra fa Andriamanitra ny voady ianao, fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Misaotra fa eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy ianao. Misaotra fa raha hiteny ianao dia manova zavatra izany. Miteny ianao dia tanteraka sy misy izany. Androany miteny ianao Tompo, miteny ianao amin'ny fiainanay, miteny ianao amin'ny tontolo mpiainanay sy ny fiainany tsirairay avy. Fa androany tokoa hihetry ny nofo, atakatra ny saina, hirehitra ny fananay. Hihetry ny nofo, atakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Satria anonona teny ianao Andriamanitra ny famonjena, ianao Andriamanitra ny hery rehetra eo amin'ny fiainanay. Nidera sy niaza ny voninahitra Jesosy dia manao irery ihany isika rehetra anao. Amen. Dahorintsika ankehitriny hiarakantsika andray niafatra amin'izao fotoana ankehitriny izao. Avadio baibolinao ary eo amin'ny Salamo 2:20 ary ny andininy fahatelo. Salamo 2:20 ary ny andininy fahatelo. Mamorona atmosfera ho an'ny fiainana mahafinaritra sy fiainana feno fandresena no iarahantsika androany. Zao vaka ny tenin'Andriamanitra ary: kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'ny Israely. Kanefa masina ianao ry lay mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'ny Israely. Rehefa manalala Andriamanitra dia ambarany baiboly hoe mitoetra eo ambony fiderahan'ny Israely. Raha tsorina zany dia izao, ny atmosferan'Andriamanitra dia atmosferana fiderana. Mazava ho azy hoe matoa baiboly milaza hoe masy ianao ilay mipetraka ambony fiderahan'ny Israely. Ny ambara hoe Israely moa amin'ny vaninandro ankehitriny dia izao sy ianao tamin'ny testamenta taloha dia Israely dia Israely irery ihany. Fa kosa no Kristy izasenao dia lasa taranaky Abraham, lasa tsy hoe mivadika jiosy tsika fa lasa zanak'Andriamanitra. Ary ambara ny tenin'Andriamanitra hoe masina ianao ry lay mipetraka eo ambony fiderahan'ny Israely. Ny atmosferan'Andriamanitra zany dia atmosferana fiderana. Rehefa namanana ny lanitra ray manontolo, ny lanitra ray manontolo dia atmosferan'Andriamanitra. Ary ny zavatra ao an-danitra dia fiderana, feno fiderana ao an-danitra ao. Ny fiainantsika zany, raha vao avaditsika ny fiainantsika ho lasa atmosferana fiderana, dia lasa atmosferan'Andriamanitra, lasa misy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika. Eo alohantsika hatramin'ny voalohany pasteur Sandra Razafy mandato hoe ny atmosferan'Andriamanitra dia atmosferana fiderana. Zany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy taraina, tsy misy ranomaso, tsy misy fimonomonomana, fa ny atmosferan'Andriamanitra dia atmosferana fiderana. Marina loatra izany pastera. Rehefa namananao amin'ny Tompo, ny fiainanao, ny ankohonanao, tokantranonao dia sintony eo amin'ny tokantranonao izany atmosferana fiderana izany. Andriamanitra marina loatra izany tenen'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Andriamanitra tsy mitoetra eo ambonina fimonomonomana, tsy mitoetra eo ambonina fifanomezan-tsingy na hoe ametsiny aniza sy izy, fa Andriamanitra dia mitoetra eo amboniny fiderana azy. Raha mamaky ny Salamo 7:10 ianao dia resaka fiderana fotsiny ao. Tena tsy adiniko mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny tantara faharoa 20 andiny voalohany ka hatramin'ny 420. Tantara faharoa 20 andiny voalohany ka hatramin'ny 420. Tsy izany fa tantaran'i Josafata.
nzazafata dia nampandreresina izy fa ho avy avokoa ny fahavalony rehetra avy amina firenena anankitelo samihafa eritrereto ny hoe firy zany olona firy ny andeha hiady aminy tena kivy izy tena ketraka izy fa zao navariana tsy nanome ilika izy tsy nanome fotoana izy andeha hitariana simonimona fa ny safidy izy andeha izy hitodika amin'Andriamanitra sy hideran'Andriamanitra lasa izy dia deran'Andriamanitra izy feno ny fiderana ny fiainan'ny ray manontolo marina aloha tamin'ny voalohany izy mitomandy fa rehefa avy eo izy navadiny zany dia ho izy hoe hideran'Andriamanitra izy fa tao anatin'ny fiderany dia navariana ny samy fahavalony ihany no niady tao no ny famono tao tsy nina ny etsika akory izy fa no le fiderana no le atmosfera ny lanitra ny sytomony teo amin'ny fiainany dia ny fampiady tao le fahavalony le ao amin'ny tantara toko faharoany dimy faharoapolo toko voalohany ka hatramin'ny faefatra amby roapolo eo amin'ny faharoa roapolo dia hoy izy hoe ary raha vao nanomboka nioby sy nidera ireo dia nasiany Jehovah otrika amelony taranaka Amona sy Moab sy ny avy any tendrombohitra Seir izay avy amelony Joda ka dia resy ireo ny fiderana dia misintona famonjena sy fandresena eo amin'ny fiainana rehefa namanana sabidy ny fiderana fa maninana hoe manomorona atmosfera ho ana fiderana ny antony dia izao isika raha vao nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia nanomboka fiainantsika fa kosa le fitohizan'le fiainana le zanak'Andriamanitra inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra raha tena dinihana ka lasaka nabavy dia izao ny andrasan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra dia hidera azy zao olona noforoniko izao izy no anambara fiderana Isaia 5:7 ny fahamarinana zany dia izao ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao raha mbola tsy pino isika dia hanolo tena ho an'i Jesosy mba ho tonga zanak'Andriamanitra mba ho vovonjy fa rehefa tonga pino kosa isika rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra dia fiderana no andrasan'Andriamanitra tsakoko eto ka lasaka nabavy ny fahitan'ny Ezekela toko voalohany pastor Sandraga Zafimandrato ny fahitan'ny Ezekela dia izao rehefa nahitan'Andriamanitra sy ny voninahiny Ezekela dia ireo zava-mananaina manodidina an'Andriamanitra dia manana elatra ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ambarany hoe nisy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nisy kodia nisy ohatrany hoe pneu zany vita amina krisolite dia manambara manokana izy hoe io kodia io ozy izy dia izao mihodina mandeha any amin'izay hitarihiny fanahy azy mandeha makany amin'izay hitarihiny fanahy azy mitarika makaiza ny fanahy zao nambara ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mitoetra eo ambony fiderana Israely naiza misy fiderana dia mihodina io kodia io makany amin'ny toerana misy fiderana rehefa namanana zay mivaly androany dia te ampahery sy ampatsiahantsika tsiraray avy te ampahalalatsika tsiraray avy ny ankonanao dia hovay le atmosfera rehefa fiderana no manjaka ao anatin'ny atmosfera ny ankonanao dia ny zavatra hitranga lay kodia ambarany Ezekela misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra io anomboka iodina io ka andeha ho any amin'ny tokantranonao iova ny atmosfera ny tokantranonao lasa atmosfera misy ny fanahin'Andriamanitra ary mazava ho azy rehefa ao fanahin'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy ny fanahin'Andriamanitra tsy possible ho resy mandrakizay ny ankonanao etya am-piandohana zany zay mivady dia te hilaza hoe ny ankonanao dia ankonana tsy ho rava mandrakizay ny ankonanao dia ankonana tsy ho potika mandrakizay ny ankonanao dia ankonana tsy hitotongana mandrakizay fa maninona zay samy lazan'izany ny antoka lasaka nabavy dia izao tsy misy olona ka miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainany ka ho rava fiainany zany tsy misy olona ka misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny ankonany ka ho potika fiainany zany azo antoka ka lasaka nabavy fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy dia isika hidera azy ny ady tsy maintsy misy tahaka ny tamin'ny androny Josafata nambarany pastor Sandraga Zafimandrato teo tonga ny fahavalo avy any ampita-dranomasina
tonga avy any tsisy ny antso azy tsisy ny antso hoe fahavalo tonga avy aty fa dia tonga ho azy fotsiny le fahavalo tahaka ny hoe ianao tsy miantso fahavalo fa tonga ho azy ny fahavalo fa izao ny zavatra mahafinaritra na ho avy aza ny fahavalo tsy ho resy anady ianao tsy ho resy ianao raha maninona raha ohatra ka mifamatotra ianao amina fideranan'Andriamanitra feno fiderana ny fiainanao misy teboka izay pasteur Sandra Razafy-Mandrato amin'ny bokiny Apocalypse toko 4 zao tenenin'ilay feo mantsiny John apôstôly John zany amin'ilay fahitany lanitra dia zao no tenen'ilay feo hoe miakara ianao izy fa ho asehoko anao zay hitranga dia rehefa niakatra ny apôstôly John dia zavatra hitany tao dia izao nahita seza fiandrianana izy dia nahita an'ireo olo-masina manodidina izy midery an'Andriamanitra ny tena marina zao zany raha lasaka nabavy dia izao ny toerany fiderana dia ny mitoerana ambony aveko fandohana ny toerany fiderana dia ny mitoerana ambony zany hoe raha tiatsika hisandratra ny fiainantsika ny secret ny fisandratam-piainana dia fiderana aveko fandohana ny secret ny fisandratam-piainana dia fiderana entiko rehefa mideritsika dia le farany ambony no makeo amintsika ary isika ihany koa lasa misandratra tonga eo amin'ny seza fiandrianana mahatonga amin'ny olona kehitriny lasa mitotongana ny fiainana lasa mipotika ny fiainana dia izao miavonavona lasa mifaninana fiainana za mba te ohatry ny fiainany ihany na ny fiainako le olona mba misandratra tiana hisitona ambony tiana hisitona stomina midina tadidio zao zavatra zao fa ny atmosferany losfera dia avonavona fifaninana ny isika zany raha voavarintsika mifaninana raha voavarinantsika misitona an'izay mba miakatra mba hidina dikan'izany atmosfera anlosfera miainantsika fa kosa isika raha ohatra koa isika zay kosa zay misandratra dia tsy mampanina aleo izy hisandratra fa izay hanandratra fiderana zay manandratra fiderana misitona fanatrehan'Andriamanitra ary zay manandratra ny fiderana matoy ianao zay manandratra fiderana Apocalypse toko 4 olona miakatra ianao zany mety hoe mbola tsy miakatra ny ampelantanana mety hoe mbola tsy miakatra ny zavatra maro samihafa fa izao ny azo anto karaha lasaka nabavy ny olona tia midery an'Andriamanitra olona miakatra ary olona entin'Andriamanitra miakatra pasteur Sandra Razafy-Mandrato Alléluia misy teny mahafinaritra zay zay tenen'ny pasteur Razafy-Mandrato hoe ny atmosféran'ny lanitra ray manontolo dia fiderana lalandava ka any an-danitra dia tsy misy fampitehana tsy misy faharavana zany hoe ianao zany afaka hiainan'izany atmosféra zany ao atokantranoao raha tonga ao anatin'ny fakapanahy ianao ilavolefona raha tonga ao anatin'ny fakapanahy ianao hoe tsy mahavita hidera intsony tsy havita androso intsony asandrato aloha fiderana asandrato aloha ny fifanomezana voninahitra an'Andriamanitra feno ny voninahitran'Andriamanitra ao tokantranonao za efa mahita sahady ary tena tononiko eo amin'ny fiainanao zany hoe ianao ny fiainanao tokantranonao ny hoavinao ray manontolo dia za mahita hoe manomboka eo aminao dia isy olona aidery ay anandratra an'Andriamanitra eritrereto ane raha ao an-trano tady anomboka le fimolomolomana hoe tsisy an'izao mila an'izao sy ny sisy dia eritrereto hoe raha tokony imolomonina dia mahen'olona tampoka ianao midera an'Andriamanitra tampoka eo raha tokony hoe eo amin'ilona misy mifamaly be dia tampoka eo le olona andeha hifamaly lasa midera an'Andriamanitra dia za miteny ianao ahoana ny tsy akasika ny fon'Andriamanitra hoe aleo ny midina eo amin'ny toerana manome voninahitra azy toy izay olona midera olana toy izay olona manome voninahitra sy manandratra olana fa aleo an'Andriamanitra olona midera azy tiako be mihitsy ny teny pasteur Ntso hoe raha ny toerana misy fiderana any an-danitra tsy possible hisy faharavana tsy possible eo amin'ny fiainanao sy ny ankohonanao ary ny hoavinao ray manontolo ary ny taranaka fara-manjimbonao raha mbola eo ilay fahaizana manome voninahitra sy midera an'Andriamanitra tsy possible ny orava mandrakizay zany ny fiainanao averinay hoe tsy possible horava ny fiainanao amin'izay misy eo ampelantananao androany amin'izay misy eo anatin'ny ankohonanao androany dia raha Andriamanitra
fanalahidy goavana rahalasika tsara kokoa ito pasteur Sandra Razafy Mandrato fiainan'i Davida tany etsaka dia ny zavatra ataony Davida midery an'Andriamanitra tonga ny liona dia miady amin'ny liona Davida dia mandresy liona tonga ny bera na hoe orsa zany miady amin'ny bera Davida dia mandresy an'Andriamanitra tonga ndray mandresy tonga ny bera dia miady amin'ny bera Davida dia mandresy bera satria ampian'Andriamanitra dia tahaka zany koa tonga Goliath indray andro dia miady amin'ny Goliath Davida dia rehefa avy eo mandresy Goliath Davida satria ny antony raha lasika ny bavy dia izao tsy misy bidera an'Andriamanitra rava fiainana zany tsy misy bidera an'Andriamanitra rava ny fahavaro zany satria nahoana Andriamanitra dia mankasitraka fiderana ny atmosfera an'Andriamanitra dia fiderana Andriamanitra dia tena mitady bidera ary ty tany tia tsika neto tany andalo probleme andalo zavatra maro samihafa tsy afaka hosakananao probleme tsy afaka hosakananao ny olona tsy ho tianao tsy afaka hosakananao ny olona mpankahara tsy ankahalanao ny mpankahara ankahala foana ny mpifaninana hifaninana foana marobe hoe sitonanao hidina ny olona ndraika lasika nabavy zavatra mahagaga mihitsy hoe ny olona dia mifaly amin'ny faharavan'ny hafa ny olona tsy androny olona ianao potika fiainana fa zao ka lasika nabavy zao zavatra ambarana mivady amintsika tsiraray avy miakara ty ho izy amin'ny apokalipsia 4 miakara ty andininy voalohany miakara ny tontolo fiderana ianao ny lalana miakatra miaraka amin'Andriamanitra dia tontolona fiderana tsy afaka niakatra ianao zany raha nambany olona tsy afaka niakatra ianao raha isokatra olona amin'ny fiainana zay hoe mamorona atmosfera zay mahatonga antsika hoe mamorona atmosfera zany le loha hevitra tsy afaka niakatra ianao raha ohatra ka hoe ianao manomboka hialina olona ianao dia anomboka aniry fiainan'olona ianao raha lasika nambavy eo ny lalana miakatra miaraka amin'Andriamanitra dia fiderana rehefa midera automatika amin'Andriamanitra tsy mahatmosfera n'izao tontolo zao tsony ny ainanao fa atmosfera ny lanitra zay mahatonga anay mivady hoe raha ohatra ka ampianatra izay momba ny famoronana atmosfera ny famoronana atmosfera tsara indrindra dia fiderana ny fiderana tsy resaka hoe mahay mihira veako tsy resaka hoe mahay mitendry veako mety ianao tena imezan'ny olona rehefa mihira ianao ny omezan'ny olona rehefa mba manandratra fiderana satria mety hoe hafahafa be ianao rehefa mihira mety mpamarakira be ianao rehefa mandia ianao mety hoe tena ohatrany hoe olona tratrany tsy haiko hoe ohatrany hoe menjakenjany zany hoe tena inona koa ty fiderana ty amin'ny olona mampime fa Andriamanitra mahazo tsirony ary Andriamanitra tsy hoe mahazo tsirony fotsiny fa Andriamanitra mitondra ny seza fiandrianany mihitsy eo aminao ao dia miteny amin'ny anjery hoe tiako ty olona ty mahafinaritra ty olona ty Andriamanitra mihitsy no mitondra ny lanitra iray manontolo makeo aminao mahafinaritra anie zany zany ka lasika nabavy mahatonga ny hoe androany ny loha hevitsika voalohany dia hoe mamorona atmosfera ho an'ny fiainana mahafinaritra sy feno fandresena hoy pasteur Sandra teo hoe rehefa miderana ianao tena marina dia zao hoe ao amin'ny tontolon'ny lanitra ny ianao midera ary tsy mahita ianao tsy misy mihitsy zany hoe olona ao an-danitra hono amin'ny tontolon'ny lanitra dia rava fiainana olona ao amin'ny tontolon'ny lanitra hono dia maty tsy misy nanampy non tsy possible zany zany ka lasika nabavy mahatonga anay mivady androany milaza amintsika tsiraray avy mandalo ny olana mandalo ny problema mandalo ny zavatra be dia be fa eo anatrehany zavatra mitranga amin'ny fiainanao inona ny attitude anao rehefa mafy le izy mitomany zay akory tsy miteny hoe pastera mafy loatra ny indraindray tena mampitomany any indraindray ekely mitomany mihitsy fa rehefa mitomany ianao aza aseo mason'olona mifona ny batibatikany any mitomany be mihitsy fa izao atao vitan'Andriamanitra le tomany any ambadikany dia teneny hoe tompo mitomany ahako fa izao atao anatin'ny ranomaso androany anaratra fiderananao ahako anaratra anao any amin'ny avo indrindra fa Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsisy toanao dia alefaso amin'izay le fiderana alefaso ny radio fiderana fotsiny mandeha izy ianao ambadika ao
ny problemanao ataovy mahare ny fideranao fa aza atao mahare ny tarainanao. Ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao ataovy mahare ny fideranao fa aza atao mahare ny ranomasonao fa lasaka nambavy. Ataovy gaga ny zavatra rehetra hoe wow, mbola midera ihany ve ty olo ty, fa raha mbola midera ianao, raha mbola misy fiderana ao bavanao, dika zay mbola tsy ravy ianao. Raha mbola misy fiderana ao amponao, dika zay mbola manana ho avy ianao. Zay mahatonga anay androany milaza hoe ny fiderana ny foe toe-po io. Ary mino fa manarina zavatra ao ambara be lehibe pasteur Sandra momba zay hoe fiderana zay. Mihira fotsiny, ataovy zay hainao, derao Andriamanitra, ovay le atmosfera fa izao tsy misy olon'Andriamanitra na iray azy ka resy kanefa nanatrika teo Andriamanitra. Tsy misy olon'Andriamanitra resy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Pasteur Sandra Razafy Mandrato. Alléluia. Za efa mahita sara hoe iova ny ankonanao, ny fiainanao, ny hoavinao ray manontolo satria ianao androany manana fanalahidy dia le fiderana. Atao vita eo amin'ny fiainanao mihitsy hoe misy impact, misy conséquence tena misy fiantraikany amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ataovy miavaka ianao sy ny olona hafa no mampiavaka anao dia ny fideranao man'Andriamanitra. Tsy miavy vola aman-karena no mampiavaka ny olona. Tsy izany no atao hoe mahatafita satria andalo ihany ny vola sy ny harena. Fa ny olona mideran'Andriamanitra dia avahan'Andriamanitra. Za manona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe eo amin'ny fiainanao mihitsy ianao dia ahita ny olona hoe reny olona reny efa hitako taloha fa tena niova. Reny olona reny olona narikivy, olona nangidy taloha fa hatramin'ny teo eo niova izy. Na ao an-tokantranony ary raha tabataba ny endotao taloha dia lasa heninay hoe olona tsy mitsahatra mideran'Andriamanitra. Eritrereto ane avahan'Andriamanitra ane ianao rehefa midera azy, avahan'Andriamanitra ane ianao, vonjen'Andriamanitra ianao, mihoatra lavitra noho i Josafata ianao dia ahita eo amin'ny fiainanao hoe navahan'Andriamanitra manokana ianao, tonga ho famonjena ho anao izy. Tsy nandefanao hiady akory izy fa vao nahenao ny fideranao izy dia izy mihitsy no nandeha nakany dia nampikorotana ny fahavanao. Ho tanteraka sy ho marina eo amin'ny fiainanao ane zany. Za efa mahita olona tsy manino ianao na raha tsy feo ary, tsy manino ianao raha tsy mahay mandahateny ary, tsy ianao mahay mandahateny ny tian'Andriamanitra fa ianao mahay midera azy. Za mahita hoe ianao dia hompidera hafa kely. Hitan'olona eo amin'ny fiainanao amin'ny alàna fideranao fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra izay hivavahanao. Ary anana fijoroana vavolombelona ianao, hiteny amin'ny olona ianao, raha hiteny anantany ianao ny olona hoe inona ny fanalahidin'izany hoe fiainana tafavoaka sy mandresy zany dia hiteny ianao hoe fiderana an'Andriamanitra. Fanalahidin'ny fiainana tafavoaka, fiainana mahafinaritra, fiainana mandresy, fiderana an'Andriamanitra. Manasanao aga fiderana tsy mifidy anara-piangonana, tsy mifidy antoko-pivavahana, tsy mifidy fotoana. Tsy hoe rehefa fotoana mahafinaritra dia midera, na hoe rehefa mandalo ady dia midera, fa ninona mitranga dia midera foana. Dia manasanao manokana ary izay ankehitriny, mangala fanapahan-kevitra eo anatrehany zavatra mitranga dia teny ny tompo za idera. Na inona toeranao, tsy mifidy hoe président république ve ianao, ministre ve ianao, député ve ianao, sénateur ve ianao, PDG ve ianao, na koa hoe secrétaire ve ianao, na tsy miasa ve ianao, ka lasaka nabavy eo. Zao ny zavatra mahafinaritra. Zay rehetra midera an'Andriamanitra dia mamorona atmosfera mety amin'Andriamanitra. Zay midera an'Andriamanitra dia ny tena marina miakatra ao amin'ny tontolo lanitra ianao ary ao ianao tsy resany. Ao ianao isy famatsiana foana, ho resantsika amin'ny fotoana manaraka ny famatsiana. Fa izao ny zavatra resantsika androany mbola fanombohany ty fiainana mahafinaritra. Manana olana fa mbola mitsiky, mandalo ady fa mbola faly, mbola mitsiky, mbola afaka minome ihany, enjehan'ny olona fa tsy taitra satria namoana manana toko hoe za Andriamanitra za mideranao foana ninninona mitranga. Ankehitriny ivavakantsika afaka fotoana fohy. Angataka amin'ny pasteur Sandra ivavaka ho anao. Raiso fanapahan-kevitra androany zay mandalo ady za zany mahita sady hoe iny herinandro iny dia herinandro mpandresena ho anao. Herinandro na fiainana mahafinaritra ho anao. Isy zavatra mahagaga indray. Ary zao anefa zagaga fa na mahafinaritra na fiainana mbola misy manenjika. Mbola misy miteniteny foana foana fa tsy mampaninona zany fa izao
dia raha fon'andriamanitra fihinerinandro iny a dia herinandrom-pifaliana ho anao manasanao hoe feno fiderana ny trano feno fiderana an'andriamanitra mihira fotsontsotro zao zakanao ary ao an-trano rehefa midoso mikikakika mihitsy tena ataovy ny fiderana an'andriamanitra tsy manavaka antoko-pivavahana io a tsy manavaka toerana io a tsy manavaka harena io a fa mitady toe-po fotsiny andriamanitra tia midera azy makataka amin'ny pastor Sandra antsika kehitriny a mba hivavaka ho an'ny ankonantsika tsiraray avy ao aninan'izay dia hivavaka ho anao manokana izahay fa zao aloha angataka amin'ny pastor Sandra antsika hivavaka ho anao mba hifeny fiderana ny ankonanao iaraka hivavatsika Jehovah-Andriamanitra ray ny masina tsara indrindro fanirinay hoe ho tontolo mahatamananao ny tokantrano tsiraray avy manona Andriamanitra hoe ho tokantrano ho feny fiderananao ny ankonanay ho tokantrano hatamananao ary tokantrano isitona ilay famonjena sy fandresena avy aminao misaotra Andriamanitra mideranao zahay midera ny asanao midera ny falebiazanao manadra-tanana manadra-peo feny fankasitrahana anao Andriamanitra midera ny fahalebiazanao zay mideranao zahay satria tonga Andriamanitra famonjena Andriamanitra mpamatsy Andriamanitra fahazavana ho an'ny tokantrano tsirairay avy ianao Andriamanitra manonona manokana ho an'ny tokantrano tsirairay avy fa tokantrano anjakany fiderananao ny tokantrano tsirairay avy tokantrano amiram-piratany voninahitra ao ary misintona ilay atmosfera famonjena fiderana fiankohofana fitiavana ary fananjananao ny tokantrano tsirairay avy misaotranao zay Andriamanitra mideranao sahady mideranao sahady zay satria fantatray fa fijoroana vavolombelona lehibe sy hoavana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ny fiderana ianao misaotra tompo midera mihaja ny voninahitra leo manao rery avy amen melohany hamarana antsika ty fotoana ity dia mba tiako ianao menao occasion an'olo tena ho an'i Jesosy ny fiderana dia fiainana ray manontolo fa ny fanomboan'ny tena fiainana dia ianao manolo tena ho an'i Jesosy avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy a ndao tsika androany ilaza hoe Jesosy hoe raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana ho mpanjaka ny fiainako akopio masonao ary dia manasanao mamerina zao vavaka tsotra zao teny hoe Jesosy Kristy io androany amin'ny foko rehetra dia ambarako fa raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako mibebaka amin'ny fahotako rehetra diovy amin'ny raha anao soa Jesosy ary soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarako rehefa tonga ny fotoana ialako eto ambonin'ny tany dia mba ho any an-danitra koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Jesosy io sika rehetra na hoe amen zay ny fotoana niarahako taminao androany a niarahana mivady tamintsika tsiraray avy a ataovy feny fiderana amin'ny fiainanao hitahinao le Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra taviny aminao le Jehova ka midra fo aminao anandro zany taviny aminao le Jehova ka anomeanao fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen